Amin'ny alarobia ho avy izao no hiatrika ny Grande Braderie de Madagascar indray isika rehetra amin'ny Palais des Sports manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 7 arivo. Androany nampivory ny mpandray anjara. Ny antony fivoriana moa dia fametrahana foana ilay fihenam-bidy 500 isan-jatony farafahakeliny izay tsy maintsy ataon'izy ireo fepetra voalohany ahafahany mandray anjara amin'ny Grande Braderie. Nametraka koa ny organisation rehetrarehetra mba ilamina tsara indrindra ny fandriampahalemana mba ao anatin'ny filaminansaina no etsenan'ny mpanjifa. Erana malala fa mbandy amin'ny fa efa mividiny mpanjifa amin'izao fotoana izao ary izay indrindra ny tokony Grande Braderie anampy ny renim-pianakaviana amin'izay entana mety ilainy ao anatin'ny fampidirana ny mpianatra. Ny trano eva moa dia teny zato mahery ary efa vonona daholo ny mpivarotra amin'izao fotoana izao hiatrika an'izay Grande Braderie izay miaraka amin'ny fihenam-bidy 500 isan-jatony. Ny ampiavaka anazy moa dia misy ny animation izay atao mba ahafahan'ny ray aman-dreny metsena dia ny ankizy mba afaka apetraka na amin'ny toerana manokana natokana ho an'izy ireo. Ao koa ny fanentanana ny mpandray anjara anao an'ilay concours mba azo tombony izany izay tena manao an'ilay fihenam-bidy. Izay foana moa ny tanjony ilay fihenam-bidy mihoatra ny 500 isan-jatony ho ampiarin'izy ireo.